Maro de maro ny feon-dakolosy sy tatoato. Tena makarary sofina raha misy resaka tsy fantatra intsony, diso tsy fantatra intsony ny marina, resaka manodidina ny fitondrana fanavaozana momba ity fanovana ny gouvernemanta zay andrasana atoato ity, dia mba mandray fitenenana kely fa tena lasa eto amin'ny serasera tanteraka ny fiainan'ny repoblikan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tena mampalahelo satria mitohy ny fomba maloto fanaon'ilay compte fako teo aloha, ka tena fanasavangy, mifanaratsy, mifandrahona, mifamitaka, ny fanopa sisa ny tsy misy. Ka amiko dia pirofo na hoe singa milaza ireny fa mbola marary de marary tokoa ny fiarahamonina ara-politika eto Madagasikara. Firenena moa dia efa marary tanteraka rahateo amin'ny lafiny rehetra rehetra, fa dia mampalahelo fa tsy mahay mifampiresaka ampanajana intsony isika samy sika malagasy, na olon-tsotra ty, na olona ambony toeranao amin'ny fitondrana, de mitovy daholo. Zany hoe fean'izay dia afa-baraka ny firenena malagasy, afa-baraka Madagasikara. Ka raha hiditra amin'ny votoatin-dresaka de fahitako azy dia aloha loatra izao fanovana gouvernemanta tanteraka izao. Ekena fa nandeha nitsaova hoe prime ministre forongony, be forongony sy ny karazany, fa efa bolan'izany de tena hitako hoe tena fohy loatra. Raha ny tokony ho izy amiko de mbola navela aloha le prime ministre, nomena fotoana hijerena tsara hoe inona ny tena zavatra ho ataony, mahavita azy izy satria ary izy ny tokony nanova izay membre ao amin'ny gouvernemanta izay tsy nahomby, satria misy ny tena nanao ny ainy tsy ho zavatra tao, fa marina fa misy ireo sasatsasany izay natao nameno ny lisitra fotsiny angambany. Ka zany de midika fa tsy ampy fahamatorana ny filohan'ny fitondrana fanavaozana io, président Andrinirina Mikaela zany. Aza ataonao matezitra ny zavatra lazaiko fa raiso, fa mikitsy ny lazako fa tsy mora ny mitondra, ary hafa ny hoe mitondra tombo miaramila sy mitondra firenena ray manontolo. Fiovana goavana sy tampoka be zany. Ka le dikan'le tsy matotra amiko dia tsy ampy serieux zany, satria noho izay andraikitra mavesatra sy mafonja zay dia mila fahaizana, ka
tsorona aminao fa tsy ampy aminao le fahaizana, satria mila fahaizana manao politika. Tantana mety vita mora, vita ihany, fa mitondra politika, fa mitondra firenena zany dia tsy anjaza ho ny fitenenana. Ianao tsy sanatria tsy zaza, fa raha eo amin'ny resaka fitondrana politika ianao dia azoko lazaina fa tena mbola eritrerony. Ka eo zany le tsy soampiana fahaizana, tsy soampiana ny atao fahaizana zany hoe connaissance, ary ny eo koa ny tsy fahaiza manao, tsy fahampiana, tsy fananana compétence zany, mila expérience zany mitondra firenena zany, mila fahaizana. Ka mampalahelo dia lesoka zay miverimberina foana io eto amin'ny firenentsika tao anatin'izay 5 taona nanomboka tamin'ny 2021 zay, satria olona tsy miofana, olona tsy niomana ny filoham-pirenena no lasa mitondra ny firenena. Ka mampalahelo fa lasa manao tsapatsapa, ary koa lasa manao petatoko. Ka mampalahelo fa dia ny vahoaka no lasa kobay, ary tsy vitan'izany fa ny firenena no mandeha amin'ny tsy tokony ho falehany, satria ratsy ny sôfera. Ka tsetsatsetsatsyaritra ihany iny fa dia hiditra amin'ny resaka fanovana gouvernement isika misaotra anareo zay efa reo namana tonga manatrika amin'izao. Ka ny resaka fanovana gouvernemanta isika amin'izao fotoanany tetezamity zao, ka mila averimberina ny tena votoatiny ny tetezamita. Mila sitrika tsara zay hilatsaka tsara ao anatin'ny lohany reto mpitondra, mba tsy tenenako hoe anaovako ohatra ny fihetsika taloha hoe anaty farankisosina, fa mena ny toerany sy ny hajany izy hoe tondra marina an'io tetezamita io. Tsy rahantsika zay etsonan'io na inona fa tetezamita aloha dia zay ny fahafantarana azy. Ka ny mission na hoe iraka asa apetraka amin'io fitondrana tetezamita io, ary koa ny tanjona, zany hoe inona ny tanjona io tetezamita io, no mba ho velabelariko kely manokana vetivety androany. Tany ambolony moa dia tsy nisy resaka tena mazava ny resaka mission, raha resaka mission tsika ny tetezamita io, satria tao anatin'ny amehana zavatra ohatran'ny ny safotofoto sy ny rimorimo ny toedra raha tamin'ireny, ary tena ohatran'ireny hoe film accéléré, le film le hitanareo le alefa mandeha aingana ireny, satria vetivetikeo sasany mandositra amin'ny roplanina, mandositra amin'ny velany, sasany nampandosirana, ny sasany debarika tampoka avy any tsy fantatra iny miaraka amin'ny blindé, miaraka amin'ny maramila hanampy ny vahoaka. Zany ny film senina nitranga tamin'iny volana oktobra lasa tamin'ny taona lasa teo iny. Ka
tsy nisy fotoana nyresahany zany nananapahana hoe ahoana ny momba hitantanana an'io tetezamity io, satria vokatr'izay anina tampoka zava fiovana tampoka zay mbola mampametra-panontaniana, satria ohatran'ny araka ny fitenenana hoe trop facile loatra, tsotsotra loatra ny aingan'iny filma ny avian'ny miaramila ny kapisaty zay tarihany kolonela Randendrina iny. Kapisaty moa efa nirotsaka tamin'ny fanonganana fanjakana tamin'ny 2024 de tia ndraiky io ny kapisaty indray nipotra ndraiky io anavitra zay aloha no nandraisana azy hoe anavitra ny vahoaka, fa de hatramin'izao de mbola apetraka amin'ny baraingy be aloha, jerena hoe hoaiza marina zay fanavotana ny vahoaka, fanavotana ny firenena zay tombona tokoa sa vinavina sy tombatombana fotsiny ihany. Ka mampametraka fanontaniana de izao, satria voaka ty resaka hoe tondrozotra ity, resaka feuille de route ity, ny fiaviany io no mampametra-panontaniana satria izao nandeha tany a Rosia, izay no fitsidiana voalohany araka ny fomba ofisialy nataony Filoha Mikael, avy any izy tamin'ireny fandraisana makotrokotroka nataony Poutine reny, ary koa ny famezana fanantenana maro fiaraha-miasa, tsy nisy resaka zany hoe feuille de route zany niverina avy any fa tsy nahinona feo na kely ary. Fa kosa mahatalanjona de vao nahitany Macron, tsidika amin'ny Macron izy herinandro tao aorinan'io, de tonga de mibiredika feuille de route sadeka OUA verina avy any. Misy antony zany rehetrarehetra fa tsy tonga ho azy. Ka izay ny antony itenenako, satria eo aloha de efa hita sady ny mahasamihafa amin'ny fiaraha-miasa sy ny fandraisan'ny fitondrana tatsinanana sy ny fitondrana tandrefana efa mpanjanaka antsika ireo. Reto tonga de mijabaka manome torolalana mode feuille de route zany, sa moa ny filaza azy torolalana fa ny tena marina tsindry hoe tsy maintsy ty, tsy maintsy ry, tsy maintsy roa, matoa izy tsy niresaka mihitsy momba n'io resaka hoe tondrozotra io tokony taloha lavitra nyreny fitsidiany reny nefa niresaka an'izany izy raha olona tena manana hoe manana ny souveraineté-ny sy manana ny fahefany. Fa raha tsy tonga tany amin'ny Macron na Tsodrano zay vao niresaka an'iny tondrozotra iny, satria ao ambadika ane volany ny ao ambadika iny zay ny dikany, satria resaka fitantanana ny tetezamita, resaka fifidianana zany, resaka fanovarany rehetrarehetra ao anatiny ao vola daholo. Ka iny aloha de mbola mampametritra fanontaniana hoe manana ny fiandrianam-pirenentsika ve isika amin'izao andron'ny fitondrana fanavaozana izao. Takony hoe sanatria tsy ampy saina, tsy ampy fifanajana, tsy ampy fifanarahana isika samy malagasy, fa tsy maintsy miandry torolalana, toromarika avy any amin'ny vahiny foana. Sadeky ny OUA
reo ane efa nanaroko atsika foana hatramin'izay e. Reo de tsy izy reo fa feo an'ny frantsay ihany, frantsay daholo no manohona an'ireo arabola sy ny tandrefana manohona an'ireo gazetiny ny tandrefana no ataon'ireo. Misaotra ny namana rehetrarehetra aloha mba manaraka fa de mba tsy miteny amin'ny rivotra ny tena aloha ny vantana. Ka asa zay ho fandehan'io resaka tena hoe feuille de route io, sanatria engany ka tsy hitovy ny tamin'ny taona 2024 satria hitantsika ny vokatry ny feuille de route Matsiravina, feuille de route frantsay zay nakatoavin'ny Rajoelina, ary Rajoelina no nanatanteraka an'ilay izy nanakorotana no nitondra ny tetezamita tamin'ireny. Ka ty dia antenaina fa nanipy-teny ihany ahako hoe raha tiantsika aomby tena aomby marina io resaka fitondrana fanavaozana io, tetezamita io de tsy tokony rotsaka kandida ho filoham-pirenena amin'ny ho avy ireo mpitantana an'io tetezamita io. Raha zany de iverina tanteraka indray ny tamin'ny 2024 zany de assuré 200% satria tsy maintsy ny tenany no amboariny, tsy maintsy amboatra ny lalana izy atongavany any amin'le angalana an'le seza rehefa ohatra ka miditra amin'izay lalana izay. Apetraka eo iny. Fa le feuille de route zany sura azo antoka fa efa misy toromarika, misy ligne directive meny Macron ao anatiny ao. Fa mety tsy mbola nampahafantarana antsika ny tena votoatiny ao anatiny. Fa mazava fotsiny de ty resaka hoe roa taona ny alavan'ny tetezamita de any amin'ny novambra no any, novambra ho avy zao amin'ny taona ho avy ny androm-pifidianana. Ka ny resaka mombamomba an'io resaka mission hoe omena asa iraka omena ny tetezamita io de tokony ny fikonan-doham-pirenena zany hoe le concertation, le olona malagasy ny hery velona rehetra zay tapaky ny olonao no mametra rehetrarehetra ny fomba fiasa ho ataon'io fitondrana fanavaozana na fitondrana tetezamita io. Raha amin'ny resaka hoe tanjona indray na hoe but tanjon'io fitondrana fanavaozana io dia ny anova ifotony ireo rafitra rehetra zay tsy naomby, zany hoe fototry ny izao fahazoazan'ny firenena malagasy ankehitriny izao. Zany hoe fatkely eo very kely atao anatin'ny taratasiko ka ny resaka hoe but zany dia fanovana ireo rafitra sy fototra zay
niteraka olana lava, lasa krizy lalina teo amin'ny firenena malagasy nandritry ny 5 taona. Ka izay ny tanjon'io, zay zany ny but, zay ny tanjon'io fitondrana fanavaozana io, de anova amboatra an'izay rafitra fitantanana tsinety zay mba atongavana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara, ka ahafahantsika mifidy filoham-pirenena amin'ny fomba malalaka, tsisy teritery, ary koa mifidy filoham-pirenena amina fifidianana madio mangarahara, tsy misy alabato, tsy misy fanolanana fanoloana valim-pifidianana eny am-panidinana ohatrany tamin'ny lasa reny, ary koa tsy misy fisakanana ny vahoaka tsy hifidy, ary tsy misy koa ny fifidianan'olona hifidy any tisery. Ka ao anatin'izay zavatra fanovana rafitra zay dia rahantsika malala ny rafitra tsinety, ary tena nandringa tanteraka tamin'ireny fotoan'ireny, zay nisina tsy kombakomba na tsy ravina, dia taony CENI, ny Assemblée nationale, tao ny HCC, ary mazava ho azy ndalam-panorenana zay mifehan'ireo rehetrarehetrareo zay efa tsy ara-dalàna sy tsy nahomby hatrany am-piandohana, satria lalam-panorenana zay novain'ny Rajoelina, ohatrany hoe namboatra costume complet ambony ambany izy de nataony amin'ny pointurany daholy, ahafahany misoloka ilay fitondrana rehefa avy eo. Ka raisiko tsirairay ny fanavaozana ireo andrim-panjakana zay tena mandringa ary mila renina amin'izao fotoan'ireo. Voalohany amin'izany aloha ny CENI. Raha ny CENI de efa azo lazaina sady hoe c'est fini, efa tapitra atena mal parti, zany hoe ratsy sady ny fiangantsika raha ny resaka CENI fotsiny, satria averimberiko foana fio CENI io de rafitra napetraky ny Frantsay entina ifehezany ny fifidianana manerana an'ireo zanataniny teo aloha rehetrarehetra. Ka magaga de asana fohy loatra ny eritreritrintsika na marary voan'ny Alzheimer daholy reo mpitondra ao amin'ity fitondrana fanavaozana ity, fa de io hitatsika miverina Soamatsara io inga Rakotonarivo Tery, zay filoha lefitra tao amin'ny CENI tamin'ny 4 taona lasa iny. Tamin'ny fitantanany tao nahitana an'ireny doublon ray roety sy ray tapitrisa ireny. Zany hoe efa mazava be mihitsy zany ny zavatra tsy nety nataon'io rangahy io. Zao izy no naverina ho filohan'ny CENI daholo,
finoan'ny seny vaovao ndray tompoky lasy tompoky vavy. Aiza ny lôzika eto amin'ity firenetsika ity. Ka zany vaton'olona safidin'olona mpifidy zany a, zavatra sarobidy zany ao anatin'ny demokrasia. Zany ny fototry ny fahefana. Na vato ray ara de manana ny lanjany. Vato roa hetsy sy ray tapitrisa doublon, zany hoe tsy nisy ny foronina. Zavatra tsy faute tsony zany, tsy fahatotsona tsony zany, fa crime eloka be vava. Ka ny olona ohatr' zany amiko efa any am-ponja ny tokony miandry an'io rangahy io, fa tsisy toerana tokony omenan'io na sahazan'io am'izao fitondrana lazaina fa fanavozana izao. Fa dia ho hitatsika eo moa ny toy e. Efa misy mikionikionina sady eo satria izy zany nefa mahita ny fomba ratsy rehetra eo, nagiazana ny vato ary ampandanina ny risiriva voafehiny daholo zany zay rehetrarehetra. Matoa izy naverina eo, misy antony eo fa tsy tonga ho azy io. Olo loatra zany tokony efa atao alavirina ohatry ny afindolo afinangatra ho ny fitenenana. Zay aloha voalohany resaka seny tsy misy mandeha amin'ny laoniny zany. Miverina ary ho avy ndray ny asa maloto raha izao mifandehany. Amin'ny resaka nataon'ireo resaka seny io ihany, araka ny teneniko teo, dia ny AFD, resaka anina frantsay io, mpamatsy vola, io ny finansehan'ny seny. Ary rehefa izy mandony vola de izy manindry, izy mibaiko hoe tino lanina. Satria reo frantsay ireo de mbola mihevitra, Macron de mbola mihevitra fa fananany Madagasikara, sasy gardeny, zany hoe azany tsy azo idiran'ny hafa Madagasikara, fa de anaovany ny danikibony sy ny fahefany sy ny sitrapony. Ka zay no antony mampanahy mafy ny fiverenany Ngara-Kotonarivo, satria mety efa mahazo baiko izy zany, mety nahazo tsindry, nahazo vola, iantoka ny fametrahana zay tian'ny frantsay ao apetraka eo. Satria am'izao fotoana zao ny fifidianana na aiza na aiza zao maneran-tany. Raha vao eo Madagasikara ny fifidianana de misy hoe candidat mpanjakana. Hitantsika reny miorakoraka hoe zay ny candidat mpanjakana, anay ny tanàna, zay ny rôle, zay tsy maintsy lany. Lany tokoa moa izy, kanefa izy io niongana io. Zay le ataoko hoe tsy hita zay andraisana n'le fitondrana am'izao fotoana zao. Ohatry ny nanao ny asany ihany le prime ministre. Satria raha tena hoe nanapatra ny nahafoza azy izy a, tsy voahetsika teo ny ramatoa merana Antananarivo io, fa voafikotra sy voaro ara-dalàna tsisy olana teo. Ka fifidianana hoa am'izao andro iainantsika izao de tsy maintsy misy foana ny hoe candidat mpanjakana. Le candidat mpanjakana de candidat am'le mpanjanaka, satria ny fanjakana tiany mpanjanaka hipetraka eo de mifanjakana manaiky ny sitrapony sy manaiky mibaikiny. Rehefa tsy manaiky mibaikiny rahalahy zany ianao, sahirana ianao vao mahazo toerana eo raha ohatra ka. Satria
nalany ara-dalàna zao renao vitan-dralamy manodirany fifidianana io ohatran'ireny tamina nandritry ny 5 taona reny tsy lany izy taky ianao manana pirofo ianao hoe tsy izy io mandeha ny resaka kobay mandeha ny resaka lacrimogène mandeha ny gendarme maramila midaroka de rava-maina miala maina ianao ny farany de manaiky ny tsirary ka manaraka an'izay amin'ny resaka seni io zany de le resaka lisy-pifidianana iny mbola resaka tantara be koa iny satria tsika hatramin'izao mbola tsy fantatra marina iza no afaka milaza amiko hoe 7 tapitrisa sa 8 tapitrisa sa 9 tapitrisa na 3 tapitrisa ny vahoaka malagasy tsisy manana mivaly tenin'izay satria tsy asiantsika sira ny isan'ny vahoaka tsy mitovy mihitsy mitatana olona 100 sy mitatana olona 1000 mitatana olona 80 tapitrisa sy mitatana olona 30 tapitrisa zavatra saripady ary tena zavatra tena ekinany fitantanana ny resaka statistika resaka isan'ny vahoaka ponina hoentiny zany ary manomboka any amin'ny resaka fifidianana mihitsy io any amin'le safidy satria raha tena ilaza marina ianao fa maro anisany mifidy ao amina fireneny iray de tokony vitanao tanteraka hoe izavy ny olona manana taona tonga taona afaka mifidy ao amin'le firenena ary ny fidy marina fa tsy hoe ohatran'ireny zava-nisy hatramin'izay ny rahana nahita ireny maro ny olona tonga nefa tsy ao anaty lista na fananiana tsoina ny lista mampalahelo ka mbola be de be koa ny ezaka tokony atao ao amin'ny resaka lisy-pifidianana io ialana fantatra mazava ny isan'ny olona tena afaka mifidy mba ialana amin'ny resaka hoe ordonnance sy doublon reny raha fantatra reny ny isan'ny olona sy voara-maso tsara tsy afaka mangalatra zany fa matoa izy afaka mamorona hoe reto olo reto tsy manana tsy vita kara-panondro na taraiky an'izao na taraiky an'ity de hoe asiana ordonnance de reny nangalarana fifidianana reny asa indray zay tetika amboarina manaraka hoe isy ray tapitrisa indray mbola tsy ao anaty lista na ohatran'izany de ho amboarin-dralahy tsy moramora io matsy mody atarerarera ohatran'io le resaka rehefa aveo de atao dodoli am'izay le vahoaka tsy afaka miembotra itsony de miroso ohatran'ireny omby andeha atao tapahana alohany amin'ny abattoir reny fotsiny andeha hifidy ka resaka ny antemeram-pirenena indray zay ao anatin'ny mission ao anatin'ny fanavaozana fanamboarana ohatrehan'ity fitondrana fanavaozana ity resaka antenimera dia tovy amin'ny seni ihany ratsy départ efa ratsy sady ny fiaingany satria ireo député doublon député TGV maro anisa no mbola maro anisa ao amin'izao fotoana izao satria tsy mbola nanana fotoana tsika tao anatin'izay efa-bolan'izay nanao fifidianana nanao législative dikan'izany de reo efa mpivadika palitao reo ny akamaroan'ireo HVM no nivadika lasa TGV na nilaza hoe tsy miankina nefa aveo lasa TGV de zao indray efa samy laza
ny filoha vaovao panina vaovao zany lehibean'ny ny Antemera ngiasy teny fa efa lasa maro anisa ho an'ny mpitondra fanavaozana jaiky namorona toko politika tampoka ataony dralahy zany navondrona tsy fantatro ao amin'le resaka fitondrana fanavaozana eo dia efa manana amin'ny majorité zany dralahy zao ao am'izao tsika miteny zao ao amin'io Antemera-pirenena io zay majorité tsy ara-dalàna tena tsorona sy tsy pihana fa tsy ara-dalàna satria tena zany ny tena hoe le firongona TGV ny akamaroany ao ka ny zava-doza dia ny lalam-pandrenana mbola tsy niova raha teo ary efa nisy raha lahy teo hitako ny teny maly hoe mbola manakiry de somatsara ny artikla fa 450 artikla 54 fa ny maro anisa ny député maro anisa no manendry zay ho prime ministre ka efa maimbomaimbo ratsy sady zany ny fandehan'izany resaky zany amiko satria zay tianga panina ho apetraka eo zany no prime ministre ary na izy tena raha te hirotsaka prime ministre de ho vitany ka zavatra roa zay nylazaiko teo mbola marary ary tsy antenaina nova ninninona sy ny resaka Antemera ny resaka lalam-pandrenana zay fototry ny olana rehetra dia tsy hay atao akory ny anaovana azy satria raha ovaina zay ny tena tokony ho izy dia efa hita reny tsy fetezana fanovana lalam-pandrenana tanteraka tamin'ny 2021 zay nataon'ny Rajoely reny nandritry ny tetezana hita raha ny tokony ho izy zany tetezana hita zany tsy tokony fanovana lalam-pandrenana zany raha tsy hoe tapaky ny rehetrarehetra nga hoe isy referendum nefa raha isy ara ny referendum amina rafitra efa marary seni marary efa lomorona ny alabato sy ny kolokolo sy ny tsy fantatra no ikarakara ny referendum de mazava ho azy fa ho any amin'ny tsy izy foana ny lalany ka ny tena raharaha de izay satria androsotsika maty ray be empotra maty ray be le artikla 54 raha mbola ampiarina raha mbola io ihany ny lalam-pandrenana ka mety angambany de misy artikla sasatsasany fotsiny ho tapa ho mila ahitsy malaky fa iza no azo antoka hanao an'izay mba handeha araka ny tokony ho izy marina ho any amin'ny tombontsoam-pirenena sy ho any amin'ny tanitan-dalàna fa tsy ho ana hoe fikarakarana tombontsoa ho ana olona ray fotsiny ka ny tena tanjona zany hiditra amin'ny resaka butsika hoe inona ny tanjony ty fitondrana fanavaozana fitondrana tetezamity ity ny tanjona dia ny fanovana tanteraka ireo rafitra marary rehetra reo androm-panjakana voan'ny tany saina teo reo mba hahafahana makany amin'ny repoblika tena izy
Zany hoe repoblika, ny hevitry zany repoblika zany dia fitantanana avy amin'ny vahoaka ho an'ny vahoaka. Zany hoe amin'ny alalan'ny fifidianana filoham-pirenena lanim-bahoaka tanteraka mazava. Zany hoe amin'ny alalan'ny fifidianana madio sy mangarahara, zay foana moa ny antsoantsika hatramin'izay. Ka ho mpitondra ho filoham-pirenena vanina, tena hoe hiaro ny tombotsoam-bahoaka sy ny tombotsoam-pirenena no lany tondra ny repoblika vaovao. Mazava ho azy fa repoblika fahadimy zany ny resahantsika eto. Ka ny tanjony zany dia ny anovana, ny andrindrana ary ny tsarana fifidianana filoham-pirenena sy legislativa ary fifidianana ben'ny tanàna amin'ny fomba madio, fomba ara-dalàna, tsy ohatran'izay nisy nandritry ny 5 taona zay. Ka eto ampamaranana de ataontsika hoe lavitra akaiky le 2 taona, atao hoe lava be, fa raha zay zavatra rehetra ny tany saina zay no resahana no tanterahana dia mandeha aingana be zany 2 taona zany. Ka antenaina fa hiandrindra malaky ny resaka fikonan-doham-pirenena, ity fitondrana fanavozana ity, ny filoha randrenindriny zany, mba hirosoana aingana amin'ny fandiniana, resaka concertation, mba ahafahana mametraka sy manao ny fanovana zay rehetrarehetra tsy nety, zay ahafahana manao fifidianana madio sy hananganana repoblika fahadimy, tena repoblika entim-bahoaka marina. Ka eto ampamaranana de miantso ny filoha randrenindrina satria izy moa ny lohany, izy ny sangany, izy ny angonan'ny rihatra, izy no avo ka halan'ny rivotra. Efa ela no niantsonan'ny miaramila handray andraikitra amin'ny fanavotana amin'ny firenena, zay latsaka lalina potika tanteraka tao anatin'izay de 19 taona zay. Tsy ny olon-tsotra ihany fa na ireo efa filoham-pirenena teo aloha ary tamin'ireny hetsika rehetrarehetra nisy fangatahana ny rariny sy ny hitsiny reny tamin'ny resaka fifidianany reny, rehefa voaporitra sy ny arany jadona dia samy niantso, nanao antso avy tamin'ny tafika, satria ny tafika no azo lazaina hoe mandafarany miaro ny firenena. Zany hoe raha eo amin'ny resaka vatan'olombelona zany dia ny tafika no miaro lay vatana tsy ho tafiditry ny ireo mikroba na virusy mamono avy any velany. Ka
andraikitra mavesatra be zany satria mantsy nitenenako an'izany be deaibe manaratsy ianao am'izao fotoana zao be deaibe mihitsy ny hoe manao ny kolokolo hoe manao volameny manao an'ity manao an'ry tsy misy mipirofo fa de efa fomba n'le fanaovana politika eto amintsika le fanaratsian'olona ohatran'io ka mahatafika ny tafika miaramila amin'ny miaramila de zay resaka fiarovana zay ary ny resaka fahatokisana tsy fivadihana amin'ny tanindrazana zay le hoe loyauté zany hoe zany miaramily zany dia raha tokony ho izy tokony voalohany modely amin'ny tsy fivadihana amin'ny tanindrazana ianao rao miaramila ka mino sy manantena feo tanan'olombanona sy eo tanan'olokendry izao fahefana izao zay lalana tsy azo idiviratsika itsony fa tsy maintsy lalovantsika ho any amin'ny fitondrana tena izy ny tetezamita de tsy natao ampandrosoana ny firenena fa manao an'ireo asa maika vonjy maika ary io lazaina teo hoe inona ny mission anareo amboatra ny rafitra ahafahana manao fifidianana atsaro aloha ny resaka fanaovana fanarahana satria tsy ao anatin'ny tetezamita ny fanarahana tsy ao anatin'ny tetezamita ny politika fampandrosoana fampandrosoam-pirenena resaka amin'ny resaka infrastructure zay mampiodina maika ary ny affaire courante zay rehetra ny urgence no sahaninareo fa ny tena maika de mifanomanana an'izay fifidianana zay ary ny fangalana ny hevitry ny vahoaka malagasy manontolo ka apetraka fotsiny ny fatokisana zany amin'ny miaramilanao fa za kosa milaza fa raha sanatria ka hoe anao ny tsy fanao ohatry ny teo aloha ndraiky io tsy anana an'izany hoe loyauté zany hoe fananana tsy fivadihana amin'ny tanindrazana zany de alao ny akanjo rangaha tsisy ilaivana anareo raha izay ny zavatra mitranga satria ny fahavalon'ny firenena de tsy aiza fa ao anatin'ny firenentsika ihany na ao anatin'ny vahoaka zany na ao anatinareo mpitondro reo da antenaina fa tena ho mpitarika Madagasikara ho any amin'ny lalam-baovao ho any amin'ny zavatsoa ho any amin'ny tena fiandrianam-pirenena sy fandrosoana ianareo fitondrana fanavaozana ka de tsodrano anareo hatreto aloha fa de zay tsy mitsahatra amin'ny manara-maso satria mandra-pahavoahidy ilay ireo mpitondra teo aloha Rajoelina tsay raha tsy reo no voatsara ny fitsarana malagasy tsisy raharamilamy zany eto satria misy miaro reo matoa reo afaka nandositra aloha voalohany indrindra na iny Rajoelina nandositra hoe nalain'ny frantsay ny exfiltreny iny a mandainga raha tsy mahalala ianareo raha tsy mahalala ianao Randrenirina Mikaela hoe ho avin-drareo akazy laingy satria tsy maintsy nampahafantarina anareo fa ho avy izy akan'iny fa matoa izy naverina anareo nandeha efa tsy ara-dalàna zay ka zay ny ataoko hoe mbola fotoana zao iovana ijoro amin'ny tena hoe fiandrianam-pirenena marina satria raha mbola andeha amin'ny resaka tsindry frantsay baikony frantsay isika dia tsisy raha vanina zany eto tsisy fifidianana vanina zany io fa de saritsary-pifidianana de saritsary-pitondrana de saritsarina mpitondra
ohatra ny nataon'ny Rajoelina ihany ny veriny, rehefa tsy asatsika ijoro iaro ny tena hoe fiandranam-pirenentsika malagasy, tsy baiko niza ary tsy ndrinizaniza. Ka dia samy ten'Andriamanitra manao mandram-peona antsika rehetra indray, veloma daholo ray tompoko lahy sy tompoko vavy.